ia lasatsika hijery ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra. Alohan'ny hijeritsika ny sitrapon'Andriamanitra dia tantara kely anankiray ary lasalasa ihany ny fotoana fa efa sasany zao. Ny tantaraiko antsika dia angano-bazaha izay hainareo ihany na efa hitakitanareo teny ihany izy na tsy tena hainareo ary ny tantara dia atoboko hatrany voalohany satria matetika moa ilay angano-bazaha reny efa aktualisen'ny zareo dia ataontsika fanoharana izy mamianatra moa no fanoharana ohatran'i Jesosy Kristy tsika zany dia ohatr'izao no hitondrantsika azy taloha ela be tany ony tsy mbola nisy olombelona teto ambony tany fa mbola fanahy fotsiny ny olona ny fanahy ihany zany ny tety nisy fanahy tsara dia nisy fanahy ratsy. Indray andro ny ady le fanahy tsara sy le fanahy ratsy zany dia rehefa niady ry zareo dia resy le fanahy ratsy le fanahy tsara dia natsofony tao anaty fanaovan-jiro. Itsika natsofony tao anaty fanaovan-jiro dia natsipony tany anaty ranomasina dia tany nandritra ny taonjato maro le fanahy tsara io zany nidy tao anaty ranomasina tao. Dia rehefa tateoriana amin'izay nisy tonga ny olona nisy olombelona dia manjono dia rehefa manjono ny olona dia indraindray misarangotra eo zany le aranjono iny dia voasitona le fanaovan-jiro. Rehefa misitona le fanaovan-jiro izy dia azo le izy dia ry ary tao tsy trondro fa fanaovan-jiro dia tsy vitan'izay fa miteny le fanao anatiny zany ny teny hoe avoay tato fa ataoko daholo izay sitraponao rehetra. Dia amin'ny ankapobeny olona matahotra rehefa tenena zany hoe tao miteny le fanaovan-jiro dia atsipona anaty rano indray le izy rehefa avy eo dia ohatr'izay foana fa ndre mandeha nisy mpanjono anankiray nanjono dia nahita an'le izy dia natoky ny zavatra nytenen'ilay fanahy ao anatiny zany le izy hoe avoay tato ato fa ataoko daholo izay sitraponao rehetra dia navoakany ilay fanahy fatatsika fa Aladin le tantara vonisokafany Aladin le fanaovan-jiro dia mivoaka avany ilay génie zany le fanahy tsara dia izay ny teny voalohany hoe zay fanirianao rehetra dia baiko anahy zay tsy maintsy ho tanteraha. Ary dia izay tokoa ny fifandraisan'ny Aladin génie nanomboka teo zany fa raha voanao ny Aladin toa hoe iny ny sakafo mety ny génie io anazy. Te hiakatra ery amin'ny rova izy satria nisy ny Jasmine teny dia mba te hoeny izy Jasmine zanaka mpanjaka te hiakatra eny izy ahoana fikaikarany tonga dia batainy génie dia tonga eny izy iny ray enjehan'le miaramila ny mpiambina ny mpanjaka zany i Aladin dia i génie no miady manohatra n'le miaramila. Zay le tantara itsika tsotra kely ohatr'izay le tantara fa zao no apetrako amintsika hoe raha ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia iza no Andriamanitra dia iza no olombelona. I génie ve no Andriamanitra dia i Aladin no olona sa génie no olona izy teo dia Aladin no Andriamanitra. Ahoana mangataka anankitelo amaly hoe amin'ny fifandraisanao hoe manana eritreritra nareo fa tsy sa fotsiny dia tsika taraiky be dia amin'ny 20 sasany tsika vao miala eto dia raha 20 sasany tsika miala eto dia tsy atsoko zaho fa atsoinareo. Aleo ary anao baolitsika dia misy mandresy le anankiray telo ny asaiko manao dia tsy maintsy misy mosy ray zany tena tsisy sa mamaly mihitsy ve nareo raha fa valiko le izy sofo satria zay no ok izy manana hafa noho izay ray 0 baolina zao
aha nefa le aladainy olona satria le aladainy mangataka ataovy zao le géniny manatanteraka le géniny manatanteraka le zavatra tseritseretina ho tanteraka aladin zany no olona de le Andriamanitra zany le mpanompon'le olona ao raisiray baolina izany anao tirobut am'le fandino makaray amin'izy roa lahy fotsiny e izy aleoa aha fandiny aladainy Andriamanitra satria velona tsy afaka hiala ao anatin'ny rasy manala anazy de ny olona nentsina anazy hiala ao mba hanao rosiray mibaolina eny e tsisy diso le izy akory satria le fanoarantsika tsotra amin'ny fanoaran'i Jesosy Kristy ny azy tonga lavatra fa ny tsika tsy tena tsy ampy kely raha ohatra ka i génie no Andriamanitra de ohatr'izao zany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra hoe nandray an Jesosy ianao mba omen'Andriamanitra anao zay rehetra irinao tsy voatery mangataka nge aladain tsy voatery mangataka izy fa vo te hinanao fotsiny izy de fio iny pomy vo te hanao an'izao izy de fa iny zay de ohatr'izay zany ny fiainatsika ary betsaka tokoa ny kristianina ohatr'izay hoe nandray an Jesosy za efa nandray anao Jesosy ataovy am'izay faniriko ataovy lasa mpanankarena ataovy mahazo zao sy mahazo zao fa raha ohatra ndray ka hialadain no Andriamanitra de ohatr'izao le fifandraisana voalohany indrindra ny tena tiako atongavana zany de tsy any am'le hoe iza no manome de iza no manao azonareo mifaningan'le tantara de hoe iza no taizany andohany iza de taizany andohany iza ny andohany le olona zany na le génie de tao anaty aizy ny ity fanaovanjiro ty maizina pototry ny mazava fa nataon'Andriamanitra de nanafaka anazy tao anatin'ny aizina ho any amin'ny fahazavany mahagaga zay nataony aladainy maneno hoe zany zavatra nataony aladain zany hoe nataon'Andriamanitra atsika de nanala atsika tao anatin'ny aiziny fahotana ho any amin'ny fahazavany mahagaga ary ny antony io de mba hanompotsika azy anaovantsika ny sitrapony le fifandraisana zay zany tena tiako atongavana hoe iza ny nanao zavatra voalohany Andriamanitra sa ny olona de ny olona tsy afaka nanao ninina satria ny hita tao anatin'ny aiziny fahotana fa Andriamanitra nanafaka azy tao rehefa afaka tao izy ny antony nanafahany azy tao de mba anompona azy ny tsy mahampy ety de zao ary namarina ny voalazany namantsika teo sy zay nieritreretra sasany tsy mitovy eneny izy roa lahy teo de zao Andriamanitra rehefa maniraka atsika sy mampanao zavatra atsika de omeny atsika zay rehetra ilaitsika fa atsika manompo azy tsara de zay le vavaka ataotsika de zay le valombavaka azotsika fa ny vavaka ataotsika sy ny valombavaka azotsika hoentitsika raha ny tokony izy de hoentitsika manompo azy satria tsika nafahana tao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mba hanompo azy dia ny andininy tsoratra masina zay andraisantsika an'izay mahatonga antsika amin'ny tele zay de ny Jaona 5:5 ny Jaona 5:5 de zao lazainy hoe tsy ianareo no mifidy tsy itsika no mifidy an'Andriamanitra ka hoe alao ty avokako ato ty de alao ty andre Jesosy ny antony amin'ny hazo fijaliana ty alako amin'ny hazo fijaliana de ty tsy alako tsy aladain tsy génie no mifidy ny aladain fa i aladain no mifidy ny génie fakazotsika tsy anareo no mifidy fa iza no mifidy anareo mba ninona ozy tsika teo mba hanompo azy ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo de ty le fanampiny tsy hitantsika tao anatin'le tantara teo hoe mba omeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona tena na inona ny olona tsika zany tsy azahotsika azy izy esy tia avako
ampilamo fiainako, ampahazao ana ny angatantsika zavatra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe ny anomezanao aty dia atonga anao andesy amoa ary aretany vokatrao. Ninona angatao anao amin'izay na 4 ary ny angatahanao ahafahanao manao an'izay dia omeny zany. Fa amin'ny ankapobeny tsy ilainao kory 4 anaovana an'izao fa na tsisy 4 ary dia vitanao ihany ny asan'Andriamanitra. Zay zany aloha tena mila mifankahazo tsika eo. Novonjeny sika mba anao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika mba hotahian'Andriamanitra sy azo ity siry. Any zany zavatra engatsika voalohany, any aloha tsika no mifankahazo. Raha vao tsy mifankahazo eo tsika dia tsisy dikany ho anao ty, tsy ho anao ty fampianarana ty. Tsy ho an'ny olona mate hanao ny sitrapon'Andriamanitra mba hotahian'Andriamanitra ty fampianarana ty, fa ho an'ny olona novonjeny tompo mba hanao ny sitrapony. Zay ty fampianarana ty voalohany indrindra. Dia faharoa manarak'izay amin'izay tena ngeza be dia izao hoe ny Hébreu 12:1. Raha io fotsiny ary raisiko ihany ny teninao mantsika teo. Raha io fotsiny ary ny andininy raisinao dia milamina vita ny sitrapon'Andriamanitra mahazo mody amin'izay nareo. Hébreu 12:1 hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana zay. Dika zany na inona ataonao miezaka manao an'ity ianao, miezaka manao an'ry satria le manao an'ity sy manao an'ry ny eritreretinao anaovana sitrapon'Andriamanitra dia vizany eo ianao fa tsy ho akasitrahany mihitsy ny zavatra ataonao. Tsy maintsy miainga amin'ny finoana aloha fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitrakaminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity zany dia zao, tsika tsy afaka mandeha rery fa manandrara amin'Andriamanitra tsika. Tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra tsika. Kanefa no ny mitranga dia zao hoe tsy mety tanteraka amin'izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay tsika. Na dia lafiny fotsiny aza hoe tsy hitanao izy dia efa manahirana amin'ny fifandraisana aminy amin'izay. Tsy hitanao izy, tsy fantatrao ny tiany, tsy fantatrao akory ary izy, tsy fantatrao ny sitrapony, dia izay no manahirana. Dia eo no ilaina ny mpanelanelana aminao sy Andriamanitra, le mpanalalana aminao sy Andriamanitra. Dia ny gasy mieritreritra fa razana io. Dia ny gasy mieritreritra fa razana io dia milaza koa izy hoe ny anareo razam-bazaha ny vavahanareo. Voalohany dia tsy vazaha Jesosy Kristy satria Andriamanitra nahary ny olombelona rehetra dia tsy vazaha fa Andriamanitra. Faharoa tsy razana izy satria nitsangana tamin'ny izy. Fa na izany ara dia Andriamanitra velona ny mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Dia mila ny Jesosy Kristy ianao analalana aminy. Fa zao ny fanontaniana. Verenako ihany ity satria na efa nitenentsika ary izy teo dia ny zavatra azonao sy tao an-tsainao na trano ianao tany amin'ny sekoly Alahady nandray an'i Jesosy Kristy ka hatramin'izao dia ohatr'izao foana ny eritreretinao dia mila alana zay ao anatin'ny sainao zay. Ny fanontaniana dia hoe andevo ve ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sa zanaka? Fifandraisana andevo sy tompo ve fifandraisanareo sa fifandraisana zanaka sy ray aman-dreny? Ny inona no mahasamy hafa anazy? Ny mahasamy hafa azy dia zao: ny andevo dia tsy te halala ny tompony. Hoe inona ny asan'ity tompony ity raha tsy fantatry andevo eny mety takatra saitsika dia le mpanampy ao an-trano, fa tsy andevo iny akory tompoko. Fa tsy maninona ataovy iny saitsika raha iny mba takatry ny saitsika. Hoe ny andevo mety tsy fantany akory hoe inona ny asan'ity tompoko ity, ary tsy te halala ny inona momba n'io izy, fa ny ataony dia manao fotsiny ny zavatra tenen'io atao. Be dia be amin'ny kristianina dia ianao mahafantatra hoe izy ianao sa tsy izy, fa tsy fantatro. No tsy te halala an'Andriamanitra fa te halala fotsiny hoe inona ny sitrapony, inona ny tokony ataoko, inona ny tsy tokony ataoko.
rehefa hamaky baibolina re dia zay raha mbola zany fisainanao dia fisainana andevy zany tompo mialatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ny resantsika sao dia lazainareo hoe manandevidevy olona koa le rangahy fa nga io andrina tsy any a tena mbola sainandevy zany dia rehefa misy ny andray tenin'Andriamanitra inona tokony ataoko inona tsy tokony ataoko rehefa mandrety oroteny dia ay izao zany tokony ataoko amin'iny rehefa inona dia zao zany fa tsy te alalan'Andriamanitra dia vao mandeha ny fampianarana hoe izy Andriamanitra inona momba an'Andriamanitra teoria be zany nenay le pratika tonga dia manaova zao tonga dia manaova zao ihany tianay fisainanandevy zany tompo fisainanandevy zany fa ny fisainana zanaka na fisainana sakaiza raha mpinamana nareo sy Andriamanitra raha namanao Andriamanitra raha sakaizanao Andriamanitra raha rainao Andriamanitra dia mila mahalala azy ianao mila fantatrao izy aloha zay ny fandehany mila fantatrao izy aloha zay vao fantatrao ny sitrapony fa ny fifandraisana rehetra dia ohatr'izany daholo ny fifandraisana rehetra amin'ny akapobeany raha te halalana sitrapon'olona anankiray ianao tsy nen'Andriamanitra kory fa sitrapon'olona anankiray no tianao fantatra dia mila fantatrao le olona aloha mila malala an'le olona ianao aloha mila mifandray aminy ianao mila miserasera aminy ianao say fa nisy mahita olona anankiray ianao dia te resaka amin'le olona dia tonga dia hoe inona ny tiako ataonao aminao tsy anta iza ny anaranao sy inona tiako ataonao aminao izy koa misy olona anao an'izany fa amin'Andriamanitra zany ny ataontsika tsy te halalan'Andriamanitra zany teoria be zany Andriamanitra telo zay ray e masy le fitiavana teoria zany nenay a tonga dia le manao fotsiny ny tanjonay manao sitrapony ihany mba eritrereto iny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy milamina mihitsy tsy milamina mihitsy dia eto dia ametraka atsika misy fampianarana momba ny hoe mahalala an'Andriamanitra efa natao titabogasy emainy be a dia majereo zay fampianarana zay tanao anazy fa mila fantatrao le olona aloha ary raha tsara io olona io a rehefa fantatrao tsara izy sy momba azy dia lasa tianao le olona lasa izy zao sa tsy mandeha dia tianao le olona indrindra mo raha Andriamanitra zany hoe tsara io suzena fiderana fotsiny fitentsika foana hoe tsara Andriamanitra fa reteniny fiainantsika tsara tokoa ve izy a tsy hay dia rehefa tianao amin'izay izy dia zay vao mandeha ho azy ny te hifandray amin'ny foana ianao ny olona tianao zany tianao hifandraisana foana mandeha ho azy zany dia rehefa mifandrainareo dia mitombo ihany mifankalalanareo a dia fantatrao amin'izay hoe inona ny tiany olona io dia inona tsy tiany olona io mandeha ho azy ohatr'izay ny fifandraisana tompo fa fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mamaky antsika dia hoe inona fotsiny tiany ataoko dia inona tsy tiany ataoko dia zay ihany ny akoatr'izay a teoria mahandreraka be makamo be teolojia ozy izy ny sasany dia vao maika tsy tiany le anarana hoe teolojia dikany hoe teolojia dia fianarana fahafantarana te alalan'Andriamanitra fa ny olona tsy te alalan'Andriamanitra fa hanao sitrapony fotsiny dia andevo zany zay ka fantatrao azy ny sitrapony rehefa fantatrao le olona rehefa avy eo a dia rehefa satria tianao le olona dia ataonao ny vetivety fotsiny ataonao ny sitrapony a mba ny tanjona dia hampatezan'le fifandraisanareo fa tsy azahoanao an'zay ilainao akory adin'le vadiko mihitsiny a dia tanjona zany am'le fanaovana sitrapony dia no le fitiavanao anazy dia ataonao azy ny sitrapony no fitiavanao anazy zay zany ny fandehan'le izy dia hampatezany fifandraisanareo fa ny atsika ny tanjontsika afantarantsika sitrapon'Andriamanitra dia zao mba hahafahanao mandona tapany an'Andriamanitra amin'ny fanaovana sitrapony iny fa tsy le sitrapony ny tianao atao fa le ho angatahanao rehefa avy eo valin'izay amin'izay dia ataonao chantage tsy akiteniteny Andriamanitra zany efa nanao azao taminao Andriamanitra aiza amin'izay le izy ny profo zay tsy miteny zany ianao rehefa mivavaka
fa miprofo zay rehefa tsy azonao le valobavaka de ozy izy ianao sao ve nefa nataoko an'Andriamanitra de mbola zao ihany ny ataony anahy zay doninao tapany Andriamanitra mba andoherany zay tsy te halala an'Andriamanitra sika noho izany raha te halala ny sitrapon'Andriamanitra ianao de izy aloha mila fantatro voalohany tsy maintsy izy aloha mila fantatro voalohany verenantsika hatramin'ny voalohany ny fandehan'ny resaka tamin'ny voalohany mihitsy de mifankahalala tsara Andriamanitra sy ny olombelona sy Adama sy Eva tena mifankahalala tsara afaka mifampiresaka mivantana ohatr'izao tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana ny fandehan'izany fa zay aloha le izy voatantara ao amin'ny baiboly mifankahalala tsara ry zareo ary rehefa mifankahalala izy de nahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny olombelona no tenenin'Andriamanitra azy tsara ny sitrapony hoe ao amin'ny Genesis 2:7 hoe ary ny tompo Andriamanitra nandidy andra lehilahy hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady de tena azonao hinanana tsara fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinananao fa amin'ny andro izay nanao azy de ho faty tokoa ianao zay ny sitrapon'Andriamanitra rehefa fankalala ry zareo de zay ny sitrapon'Andriamanitra zay ihany nangatan'Andriamanitra taminy meko anao daholo ny azo azonao hoanina daholo reo afa-tsy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ihany ny azo hinanana fa raha vao mihinana an'io ianao de ho faty de fantatsika tsara ny tantara fa nohaniny Adama sy Eva ihany le azo de tapaka ny fifandraisany zareo vokatr'izay tapaka ny fifandraisany satria tsy nankatohan'Andriamanitra izy de nanomboka teo ny olombelona rehetra zay taranaka Adama sy Eva de tsy tena nahalala an'Andriamanitra loatra intsony zay ny fampidirana amin'ny akapobeany zay rehetrarehetra zay fa hiditra amin'izay tsika mitena izy amin'izay ary ity lay andiny tsoratra masina fototra iangatsika androany Romana 12:1 sy 2 aitsika tsara Romana 12:1 sy 2 koa amin'izany mangataka aminareo ary raha lany ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra reo ny tenanareo fanatitra velona masina ankasitrahan'Andriamanitra fampompivavahana tsara ataonareo izany raha aza manaraka mifanao zao tontolo zao fa miovà ny fanavaozana ny saina mba amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka ny baiboly protestanta fanitsiana fahenina no namakiko anazy zany de mitovitovy kely amin'ny tsenjery ainao zany ny andresantsika azy voalohany de le teny hoe koa am'izany rehefa mamaky baiboly zay ma tsy leto gasy mahay mamaky baiboly mianatra mamaky baiboly foantsika rehefa mamaky baiboly de mila hita reny kianteny kely reny fa tsy hoe kely loatra le izy de tsy vakinao rehefa miteny izy hoe koa am'izany de vokatra zay zavatra efa niteneniny teo aloha zany zay fa tsy le niteneniny eo amin'ny andininy eo aloha ny andininy eo aloha inona ny eo alohany io fa izy le avian'izao zavatra rehetra zao izy miazona sady izy koa no antony izy aleny membonahitra mandrakizay Romana 12:5 tsy niany akory fa ny andininy rehetra tany aloha tany vokatra zay rehetrarehetra zay io ambarany io ny zavatra lazainy Paoly ao amin'ny bokin'ny Romana de zao hoe tena nahalala an'Andriamanitra tokoa ny olona na normalement tokony mahalala an'Andriamanitra ny olona fa de tokony mahalala an'Andriamanitra ny olona saingy tsy te halala an'Andriamanitra izy tsisy olona te halala an'Andriamanitra zany ka mifoana ny olona maky an'io baiboly io ka mifoana ny olona iresaka momba an'Andriamanitra ka mifoana ny olona ifandray amin'Andriamanitra tsy te halala an'Andriamanitra ny olona de amakely bokin'ny Romana tsika fa tsika mahita le izy atombontsika ny voalohany mihitsy zany tonga any am'le fananina izy teny hoe koa am'izany rahalahy mangataka aminareo ary rahalahy ny famindrapon'Andriamanitra inona ny zavatra ndresahany hatrany amin'ny voalohany manomboka amin'ny andiny fa 20 tsika satria fampidirana ny eo alohany io de zao ny lazainy fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarina ny olona
izay mangeja marina amin'ny tsy fahamarinana fa izay fantatra ny amin'ny Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny satria naseho an'Andriamanitra tamin'izany. Tanareo izay fantatra momba an'Andriamanitra zany efa fantatsika satria naseho an'Andriamanitra taminy. Oviana nanehoana an'Andriamanitra zany tamintsika taiza 2:20 fa ny fomba ny tsy hita maso, izany hoe ny herin'ny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramina hariany izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony, hany ka tsy manan-kalahatra ireo. Dika zany vao mihiratra masonao mahita ny zavaboarin'Andriamanitra dia efa hitanao hoe ngeza zany Andriamanitra zany. Ny fomba ny tsy hita maso, ny herin'ny mandrakizay ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao anatin'ny fahariana. Tonga dia hitanao hoe tena tsara ny Andriamanitra. Ka najamba ianao dia heninao karazana feo isan-karazany hoe tsara Andriamanitra. Ka na marenina ianao dia tsapanao hoe misy marokoroko zany, misy malamalama zany, misy mafana zany, misy mangatsiaka zany, dia tsapanao hoe tsara Andriamanitra. Tokony fantatry ny olona zany. Dika zany dia misy hoe tsisy olona manana excuse mihitsy hoe zany tsy nahalala an'Andriamanitra satria tsisy kristianina tany aminay tsisy olona manan-kalahatra vokatr'izay. Tsy manana excuse ny olona rehetra fa dia hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra daholo. Inona ny antony? Fa na dia nahalala an'Andriamanitra ary izy tamin'ny zavaboary hitany dia tsy mba nankalaza azy arak'izay mendrika ao an'Andriamanitra sady tsy mba nisaotra azy. Raha hihira fiderana dia tiany zany fa niteny hisaotra sy hankalaza an'Andriamanitra, tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany ary le maizina amin'ny fony doto, nandoka tena hoendry izy ka tonga adala, ary ny voninahitry'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany sary maneho olombelona mety loha sy vorona mba mibiby manatoko-trevatra ny zava-manena madady sy mikisa. Dia jereo izay vola rehetra any aminareo fa io zany anisan'iny. Misy an'ireo sary ireo dia atakalontsika an'iny sary iny le Andriamanitra. Dia raha fotoana tokony ahalalana an'Andriamanitra dia alao fotoana hitadiavana an'iny zavatra iny, io sary io. Dingantsika izy dia toy izantsika amin'ny 2:20 hoe araka ny heveran'ny fahalalana an'Andriamanitra tsy mendrika ho tanana. Tsisy ilainay an'izany fahalalana an'Andriamanitra zany, tsisy ilainay an'izany teolojia zany. Zany iny atao hoe fahalalana teolojia, fahalalana an'Andriamanitra. Logos teny, teos Andriamanitra, teny momba an'Andriamanitra, tsy mila an'izany zay. Araka ny heveran'ny fahalalana an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanana dia arak'izany koa no io le nanoloran'Andriamanitra azy. Teny taon'Andriamanitra n'izao mihitsy dana mandeha any. Nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika ka nanaovan'izay zavatra tsy fanao. Matotsika olombelona manao tsy fanao, tsy iny tsy fanao iny akory ny fahotana. Fa ny fahotana dia tsika tsy te halala an'Andriamanitra dia natolotra Andriamanitra ho an'iny. Zay ny ratsy ataontsika zany vokatra io, vokatry ny fahotana ny ratsy ataontsika noho isika tsy te halala an'Andriamanitra ao mahatonga antsika manao ratsy. Dia ny antsika inona ny problema antsika? Le vokatra foana ny tadiavintsika reglena, fa le fototra tsy rahatrantsika ihany. Ahoana ny tsy anaovako an'ity, ahoana ny anaovako an'ity, miezaka mafy manao an'iny nefa le fototra mbola eo ihany, tsy te halala an'Andriamanitra. Dia atolony amin'izay faharatsiana zay tsika. Tolotra Andriamanitra ho any amin'izay faharatsiana zay tsika. Zay no mahatonga ny olombelona rehetra ho mpanota avokoa. Mpanota daholo ny olombelona rehetra vokatr'izay zavatra izay. Ka na manao na tsara kokoa izy na ratsy kokoa noho ny hafa, dia tsy iny ny ratsy na tsara ataony iny ny problema fa le fony mihitsy tsy te halala an'Andriamanitra. Zay mila azotsika, tsy te halala an'Andriamanitra. Dia toy izantsika ihany izy dia milaza amin'izay zany ny Romanina hoe mpanota daholo ny olombelona rehetra vokatr'izay izy tsy te halala an'Andriamanitra zay. 2:7-10 dia zay nolazainy. Ahoana ary ambony noho ny hafa va isika? Tsy zany velively. Satria efa voalazantsika raha teo fa mpanota avokoa na ny jiosy na ny jetilisa araka voasoratra hoe tsy misy marina na rideray akory azy. Mpanota daholo ny olombelona rehetra ao anatrehan'Andriamanitra satria tsy te halala an'Andriamanitra. Tsy te halala an'Andriamanitra.
sarotra be zany tsy tianay zany boko tsy sary akotona anareo tsy mihetsiketsika tsy manino ataovy zany fa de io valina tsy misy marina na de ray akory azy mpanota avokoa ny olombelona rehetra andiny fahatelo amby roapolo aitsika tsara fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra fa amin'Andriamanitra mpanota daholo zay de inona ny vokatr'izay tsy fananana ny voninahitra Andriamanitra sy mampanota ny olombelona zay de mitovy amin'le Genesisy toko 2:17 vakitsika teo ihany hoe amin'ny andro hinananao an'io de manino ianao faty koa ianao Romanina toko 9:17 fa fahafatesana no tambony hita de zay no mahatonga ny fahafatesana maty tapaka fisarana fifandraisana amin'Andriamanitra maty ara-batana ary fahaverezana mandrakizay de manome vahaolana am'izay Paoly ao amin'ny Romanina rehefa vita zay ary retoka tsy voanina ataotsika ekaingana le izy de efa vita ve le ana sa tsy vita sa tsy vita mbola tsy vita efa ao de azonareo jerena any zany ny toko voalohany 1:7-10 de ny filazantsara ny resa amin'ny Paoly eo tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra fa mijenona zay rehetra mino zany amin'ny Jiosy arova mijedrisako koa de ny toko voalohany 9:7-20 de milaza ndray zay mpanota avokoa ny olombelona rehetra le vakitsika teo de ao aorianan'izay izy toko 7:20 toko 5:20 de milaza ny fanamarinana nataon'Andriamanitra ny antony iterenantsika an'io de afahantsika mahazo tsara le koa am'izany tadidinareo azilana le tanjona koa am'izany de mangataka aminareo ary rahalany ny famindrapon'Andriamanitra inona ny anton'le koa am'izany satria niteny izy tao voalohany hoe filazantsara no resahako satria mpanota avokoa ny olombelona rehetra tsy te halalan'Andriamanitra kanefa Andriamanitra nanamarina azy maimaim-poana ohatr'izao zany fanamarinan'Andriamanitra zany raha fitiantsika io voalaza rehetrarehetra io ny Korintiana 2:5-20 miresaka azy hoe zay tsy nalala ota de nataony ota amonjy antsika mbo tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika ohatr'izao zavatra tantarain'ny Paoly ao amin'io Romanina toko 7:15-5 io hoe zao za de mpanota ty le lazay ny mpanota avokoa ny olona rehetra za de mpanota maizina fa Jesosy Kristy marina tsy nahalala ota ozy izy tsy nahalala ota izy fa tamin'ny Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana de tamin'izany nino ny Jesosy Kristy de nivadika ohatr'izao ny tantara lay tsy nahalala ota de nataony ota lasa ota teo amin'ny hazo fijaliana de niantso mihitsy izy Andriamanitra nahoana de mafoy ahy ianao de ozy izy Andriamanitra hoe satria ianao ny otany faly eo aminao io ka amin'Andriamanitra masina anahy de tsy mijery fahotana de tsy mijery anao de lasa ota izy zany rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana de zany ray rehefa nino ny Jesosy Kristy de mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa de lasa marina eo anatrehan'Andriamanitra tsy miezaka manao ino moa sitrapon'Andriamanitra mamarina fa nino an'ilay marina fotsiny hoe izy efa nitondra ny fahotako teo amin'ny hazo fijaliana de zay mahatonga anahy jeren'Andriamanitra hoe marina zay ny atao hoe fanamarinana amin'ny finoana indrindra zany de zao hoe amin'ny toko 4 izy maka ohatra ny Abrahama de zao ny anotinany anazy hoe tsy hamarinina amin'ny asa zany ny olona tsy amin'ny zavatra asa ataonao no hanamarinana anao tsy hamarinina amin'ny lalàna tsy hoe ianao nanatanteraka lalàna na tsy nahatanteraka lalàna mamarina anao satria tsisy mahatanteraka an'izany ary tsy hamarinina amin'ny famorana satria Abrahama namarinan'Andriamanitra kanefa mbola izy tsy voaforany namarinan'Andriamanitra io zany tsy amin'ny alala fomba-pivavahana tsy amin'ny asan'Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny fankatoavana lalàna kory no mamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tahaka ny Abrahama de ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany no hanamarinana antsika ary Abrahama nino izy de nisaina ho fahamarinana zay ny amin'ny resaka tapany voalohany amin'ny bokin'ny Romanina iny afahantsika mahazo an'le hoe koa am'izany reo no nataon'Andriamanitra zany
reo le makamoantsika mamaky an'ireo fa raha mamaky bokin'ny Romana ianao manomboka eo amin'ny toko 12 ny tianao fa mamaky azy sy mitoy any rehetra fa ny alohan'io teoria ozy izy ianao dia tsy te alalan'io ianao dia toko 9 indray andiny voalohany ka hatramin'ny toko 7 andiny 5 dia miresaka momba ny fanamasinana indray izy rehefa avinao marinitsika dia amasinan'Andriamanitra ihany koa rehefa avy eo ahoana zany endrika zany maka ohatra eo amin'ny toko 9 tsika toko 9 andiny 4 no vakitsika ndraisantsika azy hoe koa tamin'ny Batisa dia niarana levina tamin'ny amin'ny fahafatesanytsika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao zany hoe ny zavatra rehetra zany miainga amin'io azy fijalian'i Jesosy Kristy io foana ny zavatra rehetra na ny fanamarinana antsika na ny fanamasinana antsika zany hoe mahatonga antsika ho masina eo anatrehan'Andriamanitra dia zao no lazay firaisana amin'ny fahafatesana sy fitsanganana zay zany mahamasina antsika ity zany mpanota io an'io mpanota dia rehefa maty eo amin'ny azy fijaliany Kristy dia niara-maty taminy ary niaraka nalevina taminy mba halindra izy mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitra no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao miara-maty amin'ny Kristy dia maty amin'ny fahotany ty zany tato zany verenantsika le izy ohatra tato zany ny patron tato zany ny fahotana ny patron fa rehefa maty ianao dia tsy azon'le patronanao atao nininona tsony satria anao fa maty tsy azo lirana tsony ianao tsy azo bedesina tsony ianao tsy azo terena ianao satria fa maty kanefa za tsy maty fotsiny fa naninona rehefa nitsangana Kristy dia niara-nitsangana taminy ho amin'ny fiainam-baovao dia lasa olom-baovao io fiainam-baovao dia le patronko tato zany tsy patronko tsony le fahotana zany tsy nitsony ny patron fa izy indray Andriamanitra Jesosy Kristy indray patron zay mahatonga nalasa masina tsy misy ezaka nataoko tao amin'io hoe ezaka tsy nanao antena ezaka nanao andry fa niny fotsiny hoe tovy amin'ny Kristy dia miara-maty aminy dia miara-mitsangana aminy zay fotsiny dia masina amin'izay fotoana zay zay ny resahan'ny Paoly eo amin'ny Romana vitsy zay dia ny toko 9 indray tsika zao dia fanomezam-boninahitra ny olona zay amariny sy amasiny dia omeny voninahitra mbola ho resantsika betsaka io rehefa avy eo fa ny toko 7 ka hatramin'ny faraka 12 farany amin'izay dia miresaka fifidianana izy io le tena tsy tianareo indrindra bokin'ny Romana tsy vitany tsy tianareo fa tezitra be nareo rehefa mamaky an'io dia izy nareo tsy azoko zany fa tsy zany le izy tsy zay fahazahoako azy zay le izy fa diso zay dia tsy vakinareo tsony le izy fa zay zany ny fiasan'Andriamanitra ny atao hoe filazantsara dia zao mpanota ny olona rehetra dia no amarin'Andriamanitra maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy dia no amasin'Andriamanitra maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy dia nomen'Andriamanitra voninahitra maimaim-poana ao amin'i Jesosy Kristy dia satria nofidian'Andriamanitra maimaim-poana tao amin'ny Kristy zay ny anton'ny zavatra rehetrarehetra dia koa amin'izany rahalahy mangataka aminareo ny famindrampon'Andriamanitra mba amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy vita zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia tsisy ilanao an'ity fampianaran'ity mihitsy raha mbola tsy nandalo an'ireo ianao raha mbola nijanona teto fotsiny ianao fa ny olona rehetra teto daholo fa tsy mbola no amarinina ianao satria tsy nino an'ilay Jesosy Kristy maty hohanao teo amin'ny azo fijaliana tsy mbola no amasika ianao satria tsy niara-maty taminy dia niara-nitsangana taminy tsy nomena voninahitra ary tsy mifidiana dia tsisy ilanao ny sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny fiainana veritsika ihany rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao vakio ny mahalala an'Andriamanitra dika zany hoe mahalala an'Andriamanitra dia fantatrao izy tianao izy ary manana firaisana aminy ianao rehefa nahalala an'Andriamanitra ianao rehefa fantatrao ny zavatra nataonao anao zay aloha inona ny nataony io Andriamanitra io anao mila fantatrao aloha zay na namarina anao izy na namasina anao izy na nome voninahitra anao izy nifidy anao izy rehefa fantatrao zay rehetrarehetra zay dia zay ianao vao teanao ny sitrapony
zay vao miditra any amin'ny resaka sitrapon'Andriamanitra tsika. Fa ny olona tsy tia lalan'izany, fa ny azy dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny ny tadiaviny. Tianao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia manomboka fantatra koa izay sitrapon'izay rehefa avy eo. Dia zao zany ny fandehan'ilay izy, zao ny atao hoe teolojia, ary zao ny fiainana, zao ny fifandraisana amin'olona rehetra. Mila fantatrao aloha hoe izy io Andriamanitra io, sa personne, qui il est, ce qu'il est. Dia avy eo mila fantarinao inona no nataonao anao, sans salut ny famonjena, ce qu'il a fait, inona no nataonao anao aloha, mila fantatrao zay. Tena tsisy rivotra mihitsy tsika ry zareo, dia matin'ny atsika ny ato amin'ny sisiny ato, nefa ny koa dia matin'ny hafanana ny tsekotry ny anina ny ato anatiny ato dia zay. Ary ty ve mivoy fotsy, so dia ty ny azo voaina fa za eto mafana ho azy. Zay vao faran'izay vao hoe inona ny sitrapony, zao zany ny filahatra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Na amin'ny olona range ohatra zao daholo e, ce qu'il veut, manomboka amin'ny hoe ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il veut. Zao ny fifandraisana. Raha vao tsy zao dia tsy dika ny alalanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ho vitanao zany. Ary ny pirofo ilazako an'io dia le resaka baiko mihitsy, rehefa milaza ny tiany atao izy zany hoe milaza ny tiany zavatra tiany ataontsika aminy izy dia ny dikany hoe filazany zavatra tiany ataontsika amin'izay dia hoe baiko antsika izy. Dia jereo fa le amin'ny tapany voalohany, toko voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo anankifolo fotsiny baiko ao. Fa rehefa vitanao fantatrao le hoe izy inona nataony ianao, dia izay vao misy 420 ny baiko amin'ny toko 4 fotsiny. 12, 13, 14, 15, 19 moa efa fanaovam-beloma sisa. Zany le atao hoe mamaky baiboly zareo, jerenao daholo zany, dia rehefa jerenao daholo zany dia azonao hoe zay ka fifandraisana amin'Andriamanitra io. Zay fifandraisana amin'Andriamanitra io. Dia verenantsika amin'izay zany, manahoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, andevo ianao sa zanaka. Dia izao no lazain'i Jesosy Kristy amin'ny Jaona 7:17 ka 15 hoe tsy misy mpananao fitiavana lehibe noho zao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, tanareo tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony, fa ataoko hoe sakaiza ianareo satria zay rehetra reto tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Io le sitrapon'Andriamanitra. Zay reny tamin'ny rainy ka nambarany antsika, zay le sitrapon'Andriamanitra. Fa mila fantatsika izy aloha, mila mahalala azy tsika aloha, ary mila sakaizan'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy fantatra hoe inona no nataonao anao, fa nanina izy maty eo amin'ny hazo fijaliana. Zay vao mipetraka ny sitrapony. Ka andevo ianao sa zanaka sa sakaiza. Zay aloha zany voalohany indrindra. Ny andevo dia miasa na dia tsy mahalala ny tompony azy. Miasa foana, manao an'izao, zao leo ny tedaviny debe dia atao, zao leo ny tedaviny deba dia atao, dia atao, dia atao, dia atao. Dia mahatonga anazy manao an'io manantena karama. Fa eo ianao ny raisy lavataiza misy andevona azo karama zany, dia ohatr'izay koa ianao. So dia verinao hoe le 4 sy le anina azonao iny karamanao, fa ray minitra iny dia potika. Tsy ray minitra hoe vavaka tsy manana zany. Vetivety any, fa tsisy andevo mahazo karama zany tompoko. Fa ianao mieritreritra fa ny azahoanao zavatra amin'Andriamanitra mody hanomponao azy. Fa eo ianao ny raisiny. Aika izy io, saotra tompoko. Dia ahitsio zany ny aminareo fa 5 fa le ordinateur nyreo tsy dia misaina loatra dia ataony 5 le 3 le 5. Ty kosa 5 ty manaraka ty. Zao jereo le fifandraisan'i Jesosy Kristy sy ny fanaovan'i Jesosy Kristy sitrapon'Andriamanitra tamin'ny fiainany rehetra. Jaona 5:15 sy 20.
aiza hoy indray Jesosy tamin'izy ireo lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao ninina amin'ny avy amin'ny fahefan'ny tenany afa-tsy zay hitany nataony ray zay ihany izy ro lahy de mpinamana be ampianaka mantsy de mifankafantatra tsara zavatra atao de Jesosy Kristy tsy manao an'izay tiany fa zay tiany sy hitany ataony rainy ihany no ataony zay na inona afa-tsy zay hitany ataony ray fa na inona ataony ray de toy izany koa ny ataony zanaka zany le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra satria fantany tsara io rainy io fantany tsara io fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra zay ataony tenany ambaran'Andriamanitra ao zany ary asa lehibe no reny no asehony azy mba ho gagy ianareo zay zany aloha atreto ny fifandraisana amin'ny n'Andriamanitra aleo mifakahazo tsaritsika fa raha tsy zany de tsisy dika nandalela ao andro lakaty androany zay no ela zay ro lava fandao tsika akaina kely